mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomiarahaba antsika revako malala tratry alatsinainy fa 13 ny volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny boky ny Pitoriteny. Pitoriteny toko fahatelo, Pitoriteny toko fahatelo, andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahafolo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Ao ny andro andriarana ary ao ny andro anjairana. Ao ny andro anginana ary ao ny andro itenenana. Ao ny andro itiavana ary ao ny andro ankahalana. Ao ny andro iadiana ary ao ny andro iavanana. Inona ny soa azo ny miasa amin'izay isa sarany? Efa hitako ny asa mampahory izay nomen'Andriamanitra ny zanak'olombelona isa sarany. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Isan'ny vanim-potoana atsapatsika fa miazakazaka ny fotoana izao taonjato iainantsika izao. Vetivety dia lany ny fotoana, vetivety dia tapitra ny fotoana, ary indray ary mahatsapa hoe toa tsy nisy zavatra vita akory, toa tsy nisy zavatra nivaingana akory, ary dia miazakazaka be ny fotoana. Ity bokin'ny Pitoriteny ity dia miresaka amintsika fotoana. Ao ny andro andriarana ary ao ny andro anjairana. Eny amin'ny andininy voalohany moa toy izy manao hoe ny zavatra rehetra samy manana ny fotoanany avy ary samy manana ny androny avy. Samy hafa ny hoe fotoana sy andro. Ny boky Pitoriteny manana boky mabolina moa dia boky izay mampianatra ny olona ho endry, ary anankiray amin'izay atao hoe fahendrena dia ny fahaizana mampiasa ny fotoana. Tsy ny fotoana akory no mampiasa anao ao amin'ny bokin'ny Pitoriteny, fa ianao no mampiasa ny fotoana. Ary dia izay fahendrena izay no asehon'ity bokin'ny Pitoriteny ity manao hoe ianao no mampiasa ny fotoana ao anatin'ny fikoriana ny ora sy minitra izay tonga andro sy volana io. Raha ohatra ka mamaky isika ny testamenta vaovao sy ny teolôjian'ny testamenta vaovao dia ary mampifanindandalana zany amin'ity bokin'ny Pitoriteny ity manao hoe ny zavatra rehetra samy manana ny fotoanany, ny zavatra rehetra samy manana ny andro azo anaovana azy, dia mazava tsara fa amin'ny kolotsaina ny testamenta vaovao na ny kolotsaina grika ny tena marimarina kokoa, dia misy karazana fotoana telo. Eto moa dia karazana fotoana roa no resahan'ny bokin'ny Pitoriteny eto. Fa amin'ny toe-tsaina grika dia telo ilay izy. Ny voalohany dia ilay ataony hoe chronos. Io zany nazahoana ny teny hoe chronomètre na chronologie. Ny teny hoe andikana voalohany teny hoe fotoana eto dia chronos. Zany hoe lay fotoana mikorina io, lay minitra mikorina io zany, lay tapatapahantsika io, lay temps séquentiel hoy nanao amin'ny teny frantsay, io lay fotoana izay iainantsika io lay chronos. Io moa dia avy amin'ny anaran'ilay amin'ny grika dia misy dieu na misy Andriamanitra antsoina hoe chronos. Io lay fotoana izay ataontsika hoe quantitatif, io lay fotoana izay ahafahantsika miasa refesina hoe adiny 2 zay ny asa, adiny 3 zay ny asa, adiny 5 zay natory, zay lay chronos. Fa ny fotoana faharoa izay resahan'ny saotra masina koa dia ny teny hoe kairos. Ny teny hoe kairos dia milaza indray lay opportunité na lay occasion, tsy maninona, lay fotoana anaovana lay zavatra. Lay fotoana mampety azy, lay fiaonan'ilay lasa sy lay fiaonan'ilay ho avy ka eo lay fotoana mety. Zay lay chronos. Zay mahatonga ny Platon namaritra ny chronos hoe ilay occasion, lay opportunité ahafahanao manomboka zavatra. Ary izay no ambaran'ny Pitoriteny eto hoe ny zavatra rehetra samy manana ny fotoanany ary samy manana ny androny. Ny zavatra rehetra samy manana ny chronos, fotoana hanatanterahana azy, ny halavana fotoana hanatanterahana azy, ary samy manana ny kairosiny, zay fotoana mahavokatra na mampety azy. Jesoa ijaolina
tantarain'ny jaona jesosy tantarain'ny jaona dia jesosy mahay manavaka tsara ny hoe kronos sy skairos raha miteny jesosy manao hoe tsy mbola tonga ny fotoako dia tsy ilay kronos io fa ilay kairos io zany hoe tsy mbola tonga ny fotoako zany hoe mbola tsy tonga lay opportunité tsy mbola tonga lay mapety azy de miataka izy zay mahatonga ny hoe jesosy miteny mpianatra manao hoe aza mbola miteny na aza mbola milaza satria mbola tsy lay kairos lay izy fa mbola temps kronos ihany zany hoe lay mbola mikoriny iny lay fotoana de am'lay fotoana mapety azy zay mahatonga jesosy miteny hoe ankehitriny tonga ny fotoana zany hoe tonga lay kairos. Bokin'ny mpitoritena de manazava tsara mihitsy io tsika manao hoe ny zavatra rehetra de samy manana ny fotoanany ary samy manana ny andro mapety azy avy. Fa ndraiky hita ndraindray eo amin'ny testamenta vaovao amafisiny testamenta taloha koa misy an'izany any a lay ataony hoe aion ny teny hoe aion dia lay fotoana siklika lay fotoana miodikodiny iny zany lay miverimberiny iny lay fotoana lay ohatra hoe ny fivaovan'ny toetrandro ny fifandimadian'ny toetrandro ny vanim-potoanany toetrandro ririny fahavaratra lohataona na koa ny andro sy ny alina lay fiodikidina lay fotoana iny iny antsoina hoe aion iny lay tenenina hoe vanim-potoana zay miverimberina lay fotoana siklika. Ary boky mitoriteny kio de manazava an'izany manao hoe tsy misy zava-baovao ety ambany masoandro fa ny eo ihany miverimberina ny taloha ihany miverimberina zay lay aion. Rehefako isan'ny ataontsika hoe sarotra mihitsy any ny mandamina antsony hoe fotoana am'izao andro ankehitrindro ary misy teknika betsaka ary moa zany ataon'ny olona betsaka ny ataon'ny olona ahafahany mandamina ny fotoana mba hampahavoakatra ny fotoana. Misy lay mahazatra ny ataony hoe time blocking mahazatra io somary mahazatra kokoa ny ataontsika hoe ireo tany miteny anglisy. Misy kosa ny teknika tsotra-kely lay noforon'lay italiana antsoina hoe Francesco Cirillo any amin'ny taona 1900 any nataony hoe méthode Pomodoro antsoina hoe méthode Pomodoro dia Pomodoro de voatabia zany dia satria nisy karazana ohatran'ny hoe fitaovana mitovy amin'ny voatabia iny zany minuteur izay ny tapahana ohatran'ny voatabia dia rehefa le fotoana dia mitetetehana zany ataony hoe pomodoro anankiray any dia 5 minitra zany hoe zarazaraina 5 minitra zany lay fotoana ohatra hoe miasa ianao zany androany a maraina mivaroka hatramin'ny 12 dia zaraina pomodoro maromaro isaky mba hampifantoka bebe kokoa zany a mba hahafahana mandrefy ny vokatra kokoa dia efa nydininy Francesco Cirillo ty le izy dia 5 minitra ny tsinjarany azy de miasa 5 minitra zany anao a de miato kely 10 minitra satria zany a noheverina fa ao anatin'ny 5 minitra io a de afaka tena mifantoka tsara ny olona tena mifantoka tsara ny olona amin'ny 5 minitra dia zay vao miato kely amin'ny ankapobeny zany a dia mahazona ny fifatohan'ny olona salama saina tsara mety tsara ny 5 minitra ny pomodoro anankiray dia tapitra zay de miato 10 minitra indray dia toy izay hatra ny hatrany ndraindray mety rehefa mavita pomodoro efatra indray zany hoe mavita pomodoro efatra mavita eo amin'ny 100 minitra eo zany dia azo ataony maka indray a fitsarana kely 10 hatramin'ny 30 minitra ny lay zany a mba hampahavoakatra fa raha mitohy be le fotoana de manjary tsy ampy fifatoana fomba anankiray lazantsika manao hoe zava-dehibe amin'ny olombelona ny kronos ahafahany mandamina ny fiainany ny men'Andriamanitra atsika ny fotoana dia tena nataon'Andriamanitra ho atsika olombelona eto ambonin'ny tany. Any amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy misy famantaranandro tsony any amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy misy andro tsy misy alina fa mandrakizay ny any fa ny fotoana dia ny men'Andriamanitra atsika ka tokony ho haitsika ny mampiasa azy ary zay ny mahatonga ny grika namorona ny teniko hoe aion satria mety ndraindray mety kivotsika mety ho rerakitsika mety tsy mahombytsika dia ny aion dia manome fotom-pisainana atsika hoe tsy mety iny androany fa mety ho lasa mety indray raha apitso hoe
satria zay le siklika zay le miovaova le izy hoe tsy nety kely famboarina kely androany sy ny aretina mandalo fa mety etsara rapitso lay aolina lay fotoana aolina no mikolony saitsika tsy ary hoe mivadibadika mifangaro ao ny mety tsy mety raha tsy mety androany mety ety raha pitso raha tsy namokatra androany amokatra raha pitso izany rehetrany dia anazavan'ny taontsika hoe ny fomba fijery ny hoe ny sarobidya ny fotoana raha toa ka mamaky ity boky ny mpitoriteny ty tsika dia mazava tsara ny afatra ty ny ampitaina amitsika mahaiza mampiasa ny fotoana zava-dehibe zay aza ririna ny fotoana ary ny protestante Calvin mantsy ny tena namorona lay teny hoe time is money tsy hoe ny anglika akory namorona amin'iny hoe fotoana de volamena ny fotoana de vola fa i Calvin protestante mihitsy no voalohany namorona ny hoe time is money zany hoe tsy tokony antitra ianao raha manam-potoana ny olona manam-potoana de tsy tokony antitra satria ny miteraka arena dia ny fanambarana na ny fandrandranana ny talenta na ny fahaiza-manao sy ny fotoana zany hoe ny olona rehetra zay ny olona rehetra de ny men'Andriamanitra talenta ny men'Andriamanitra fahaiza-manao men'Andriamanitra fahafahana manao zavatra ny fampiasanao ny talentanao ao anatin'ny kronos no miteraka ny arena zany tsy tonga ho azy fa ny arena dia vokatry ny fampiasanao ny talentanao ao anatin'ny fotoana mazava tsara ny fanoharana momba ny talenta hoe nandeha lay olona lay tompon'lay rehefa lavina nomeny talenta 5 talenta 2 talenta 1 de lasa nandeha izy dikan'le hoe lasa nandeha de nanome kronos izy nanome kronos andreo mpanompon'ireo izy zany hoe nanome fotoana azy izy ahafahany mampiasa n'lay talenta ao anatin'lay fotoana ka ny fampiasana ny talenta ao anatin'ny fotoana no miteraka ny arena no miteraka ny vokatra no zany de zao ny talenta tsy miaraka amin'ny fotoana de tsy isininina dikany hoe talenta tsy miaraka amin'ny fotoana de maty le olona zany na koa ny fotoana tsy misy talenta de zao zany kamo le olona zany dia izay mahatokany hoe raha ny olona manana fotoana ny olona mahay mampiasa ny fotoana raha manam-potoana ianao de tsy tokony misy fantrana tsy tokony mahantra ianao raha mitoejaina protestana za nge manam-potoana be nefa mahantra de tsy tokony hipetraka zany satria tsy hainao zany mampiasa ny fotoana tsy ampiasainao zany lay talenta ny men'Andriamanitra anao dia manjary tonga ho azy ny fantrana fomba fijery tsotra mihitsy nampianarin'ny Calvin zany ary dia ny faharoa hoe zay ampianariny mpitoriteny amintsika eto de ny hoe tsy hoe mampiasa ihany ny fotoana tsy zay ihany fa izao koa mahaiza mamantatra ny fotoana anombohan-javatra ny fotoana mety fanaovan-javatra io dia fahendrena mihitsy fahendrenany hoe tsy hoe mampiasa ny fotoana ihany fa fahaizanao mampiasa ny hoe eto no anombohako zavatra eto ny amaranako zavatra eto ny toerana mety anaovako azy jaolina ny tena manamarika an'io jaolina mahay mampiaraka tsara ny kronos ny kairos miaraka amin'ny espace na miaraka amin'ny fotoana mety misy mitoerana ray mantsy misy zavatra nge ataonao hoe mety eto amin'ity toerana ity fa tsy mety amin'ny toerana anankiray ao anatin'ny kairos ihany zany mety amin'ity fotoana ity fa tsy mety amin'ity toerana ity ary dia mpitoriteny eto de boky mpahendrena mampianatra manao hoe mahaiza koa mamantatra ny fotoana anaovana zavatra mahaiza mampiasa ny fotoana fa fantary koa hoe eto ny mety na eto tsy mety mahaiza mandinika ny manodidina anao zany hoe vonona ve le fotoana vonona ve ny zavatra rehetra manodidina tsy manao ataontsika hoe tsy manao tery-vaimanta tsy manao tery-vaimanta hoe tsy maintsy atomboko ty satria maika satria zao fa matetika ny tsy fahaizana mandanjalanja ny fetezan'ny zavatra ny fanomborana ny famahana ny zavatra de manjary tsy mahavokatra lay asa na inona raha mety ho talenta nananao na inona mety fahaiza-manao nananao rehefa tsy mipetraka tsara ao anatin'lay fotoana na lay andro teneny boky mpitoriteny hoe manana ny andro de zao tsy mahomby zay mahatonga azy miteny hoe ao ange ny andro andriarana ary ao ny andro anjairany ao ny andro anginana ary ao ny andro itenenany misy lay fotoana tsiraray fanaovana any reny any fahatelo farany de zao zay afatra ho anao de zao azakivy ao anatiny tsy fahombiazana mihitsy azakivy miasa manao zavatra fa azakivy satria ny fotoana de mety miova na de na inifidy ny kairos ny ampiasan'ny kronos ary ianao de mety tsy mahombotra indray fa zao mivadibadika ny fotoana
raha tsy mahomby androany aza malaky kivy fa raha piso indray manaova mitady hafa fotoana mapety hafa na amin'ny aorina de manaova indray zavatra vaovao satria zay ny fiainana kristianina. Ny zava-dehibe angetsy ny hoe ny mahomby iny zava-dehibe amitsika fa ny tena zava-dehibe de ny hoe ny fetezana iarina indray rehefa tsy nahomby. Tsy ny tanjona tsy hoe tsy menjera akory tanjona amy zava-dehibe zany fa izao ny tena zava-dehibe de zao manao hoe lay tsy nahomby miezaka niarina mba hahomby indray ka dia aza mieritreritra foana tsy maintsy ahomby akory isika ao anatin'izay mety fandamina mpitona atsika fa mieza raha sanatria tsy nety zay le tenentsika teo eo mieza mamboatra vaovao indray. De afako lay Jesosy Kristy zay efa nyteny hoe lalana sy fahamarinana ny fiainana no mitantana anao manome fotoana anao de mahaiza mandamina ny fotoana ny fahaizanao mandamina fotoana no entinao miady. Jesosy de nahay nampiasa amin'ny fotoanany voatsinjara ny fotoanany teto am'izao tontolo zao na Andriamanitra izy de nandamina ny fotoanany tsara na Andriamanitra izy de nahay nijery ny fotoana hoe eto ny opportunité mety na Andriamanitra izy de zao nandalo koa ny mety tsy fahombiazana androan'ny olona nenjehan'ny olona dia niezaka nanao zay mety ahafahany joro am'izay asa nandrahan'Andriamanitra ray azy. Engany afaka malalana ampiasa ny fotoananao araky ny fitarihan'ny fanamasina. Mivavaka sika tompo am'zoranao zahay noho ny fotoana zay omenao anay tianao ny ahaizanay manararoatra ny fotoana omenao tsy olona malaina tsy olona manao ampitsolava tsy olona kamo fa to aminao ahay ampiasa ny fotoana to aminao koa hanafara ny hitatsaina hijery ny fotoana mapety hanombohan-javatra maranan-javatra ary tairy ny teninao tsy olona mora kivy fa atsiary fa mifamadibadika eo anivon'ny fiainana ny fahombiazana ny tsy fahombiazana ny fifaliana ny tsy fifaliana ny fahakiviana ny fanantenana saingy rehefa ao aminao de ny zavatra rehetra miara-miasa soa. De mivavaka izay tompo mifahaiza mandamina fotoana zahay jereo mpianatra ny an-tsekoly ataovy mahay mampiasa ny fotoana ataovy mahay manararoatra ny fahatanorana ahafahana manangan-javatra ahafahana mianatra ahafahana manoron-javatra de jereo koa ny isa-tokantrano am'izao vanim-potoana zao ataovy mahay manararoatra mampiasa fotoana ny fianakaviana tsirairay avy ampahavokatra ny asa sy ny fanomponanao ianao efa nanafatra anay manao hoe araraoty ny andro azo anaova-tsoa dia ataovy anay koa ny mampiasa ny fotoananay tsy nikarakarana ny fiainanay isan'andro ihany fa indrindra koa ahafahanay manampy ny hafa ahafahanay manao asa soa indrindra manompo anao de jereo ny tanindrazanay tompo mandoalika ho an'izany tanindrazanay zany mandrakarivo zahay mba ho tahinao sy karakarainao ary amindraonao fo ny firenena dia manomboka herinandro vaovao zahay de ampianaro mba ho fotoana mamy ary fotoana ifaneraseranay aminao ity herinandro ity fotoana hainay ny mandamina zany noho ny fitarihan'ny fanahinao masina ka hampahavokatra ny asa misaotra Jesosy amen.